Mahafaly ahy hatrany ny mitafa sy mifampitindika amintsika rehetra amin'ny alalan'ity fandarana iraha-miasa ity, fandarana izay voakarin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara. Miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandarana. Ny tenako Dr Luc Raveloharimisy no nanomana sy manolotra izany fandarana izany. Laharana faha-efatra amby dimampolo indray ny fandarantsika androany, dia ny horesahana amin'izany dia karazana vatsim-pianarana maro samihafa. Raha ny tokony ho izy dia misaotra hatrany amin'ny fitanasana ny dingana rahana eo amin'ny fankanesana mianatra ety Etazonia isika. Arak'izay nambarako hatrany moa dia ny maro amin'ireo dingana ireo ihany koa no azo tanterahana raha ohatra amin'ny firenena hafa. Androany anefa dia hijanona kely isika fa hiresaka momba ny vaovao izay misy momba ny vatsim-pianarana, ary izay no atolotra ho antsika androany izany. Vaovao momba ny vatsim-pianarana, vaovao izay karazana vatsim-pianarana izay misy ary tolotra amin'izao fotoana izao. Misy amin'izy ireo any amin'ny volana janoary, febroary ary marsa ny fisoratana anarana, ary izay no mahatonga ahy miresaka azy avy hatrany. Resahana aminareo avy hatrany ilay izy izao mba ahafahanareo manao ny fangatahana sy miomana raha maniry handeha amin'ireo firenena izay voatanisy eto reto izany ianareo. Satria moa anatin'ny vaovao ihany koa isika dia tsara mba mizara fa nisy namana anankiray indray izany izay mpiantsehatra eto nahazo vatsim-pianarana androany araka ny fampitana izay nataony tamiko. Dia tena mahafaly izany olona anankiray izay mianatra momba ny mpitsabompanampy ho lasa dokotera. Dia na arabaina io namantsika eo. Misy anankiray ihany koa izay nahazo ihany koa fahazoan-dalana hianatra aty Etazonia rehefa nahafehy ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fankanesana aty, ary vatsim-pianarana nahazo vatsim-pianarana izy. Ny vatsim-pianarana azo moa izany dia vatsim-pianarana tsy feno izay ahafahany miainga, dia tia indray izany izy ny manao ny dingana rehetra eo amin'ny famitana ny fianarany. Arabaina izany izy mianadahy ireo. Izay aloha ny vaovao voaraiko ankehitriny. Ny fandarantsika androany moa dia fandarana faha-efatra amby dimampolo vatsim-pianarana samihafa. Misy nanoratra tamiko ary nanontany hoe toa tsy misy, toa tsy misy intsony ilay paositra apetraka ao, ilay filazana apetraka ao amin'ny Facebook, amin'ilay groupintsika izany dia zarahimaso, dia tsy misy koa any amin'ny YouTube fa nijanona ao amin'ny fandarana enina amby efapolo ilay izy. Dia fa ahoana? Tena raharaha, tsy hoe ahoana fa enjana tsy sisotrona rano mihitsy ato e. Efa mamarana ny taom-pianarana zahay dia tena tsoriko fa tsy tratra ilay mametraka azy eo amin'ny Facebook, tsy tratra fa ho ezahana ilay izy. Mbola tsy tratra koa mametraka azy any amin'ny YouTube fa ho ezahana. Mitaraina mafy moa izany tsika hoe ilay jiro ity izany dia tratran'ny vely inona re izany tsy hoe meloza fa ohatra ny tena mafy be ity ilay fatapahan'ny jiro lavareny ity. Io moa dia antsoina amin'ny anarana maro samihafa ilay izy, fa dia ny dikany dia hoe maizina ny trano, tsisy ny jiro. Na io izany délestage io, na hoe coupure io, na inona io izay antsoina azy ihany antsoina azy, fa ny vokatra misy fotsiny dia izao hoe maizina ny tanàna. Dia simba ny fitaovana, maro izany mba miangavy mba apetrao amin'ny Facebook ilay izy mba hoenonay amin'ny manaraka, satria ilay radio izany rehefa mandeha iny izy dia tapaka any, tapitra dia tsy mivelona intsony, ny maraina sy hariva ihany no mivelona. Ho ezahantsika izany ilay izy tompoko lahy sy tompoko vavy, tena hiezaka mafy fa mamarana semestra izay izao dia tsy maintsy atao lohalaharana aloha izany fianaram-pianatra, satria ny mahazatra araka ny fantatrareo zavatra rehetra ataontsika eto dia fanasoavana daholo ka na tsy lasa lohalaharana aza ilay izy, tsy hoe adino akory ianareo fa tsy tapaka eto ny fanomanana fandaharana vao atao izany izay. Raotika ihany koa izany any misaotra manokana an'ireto mpiara-miasa amiko reto izay efa nanao ny ezaka rehetra, fa izaho mihitsy izany izao no tsy afaka napakatra an'ilay izy. Dia miala tsiny aminareo mianadahy mianaka. Sao dia malahelo ianareo hoe ary ilay izy izay miasa mandika an'ilay izy dia tsy nakariny dokotera akory. Hiezaka aho izany hampakatra amin'ity herinandro ity, fa dia misaotra anareo mianadahy mianaka amin'ny fandikana an-tsoratra izany. Ireto izany ilay olona nanaovana antsy, dia ireo izay anisany namaly ny sy efa nanao izany. Misy ny sasany namaly fa mbola tsy afaka manao izao aloha. Ny fanoratana an-tsoratra izany ny fandaharantsika. Dia isaorana manokana Ramatoa Vorimanana Ravaka. Ramatoa Vorimanana Ravaka izay consultante project management, management de projet
ana gestion de projet. Mankasitraka indrindra tompoko ny fanoloran-tena. Raha ny fahafantarako azy dia miarito hatrany amin'ny 2 maraina any ianao manoratra an'ilay voalaza amin'ny fandarana amin'ny radio satria tsy tafakatro any amin'ilay Facebook ilay izy dia voatery manenjika any amin'ny radio izany ianao fa dia saorana be dia be amin'ny fotoana ho apetraka izy ireny fa dia hoezahako izany amin'ny herinandro ity tafapetraka. Tahaka an'izany koa Andriamatoa Rakotomanga Manoharisa, Andriamatoa Rakotomanga Manoharisa, ankasitrahana be dia be raha tsy diso azoko antsoina zandrilahy ianao raha zandry amin'ny fiaraha-miasa. Io moa anarana fifanajana. Rahalahy Harisa moa raha ny fahafantarako azy dia havanana amin'ny kirakira mahakasika ny solosaina. Dia saorana be dia be ianao amin'ny fandikana ny fandarana faraka amin'ny 50 izay. Dia nareo mianadamianaka moa izany efa samy nanao daholo dia mifameno ilay izy fa hoezahako enjehina amin'ity herinandro ity. Ho anareo izay nanome ilay adresy ho anareo mianadamianaka iny izany efa lasa any dia jereo ihany koa amin'ny adresy email anareo fa ny fandarana izay vokariko dia apetrako daholo alefako izany ianareo, andefasako ianareo. Misy moa miteny amiko hoe izay ve mba mahazo copie. Izy zany efa akarintsika eo amin'ny Facebook ilay izy dia azonareo jerenao dia na koa jerenareo any amin'ny YouTube. Io moa raha ohatra izany ianao hoe izaho mba te hangataka mihitsy mba handefaso manokana ako dia azonareo atao mandefa amiko ny adresy emailaka anareo Gmail ny tena tsara, Gmail ny tena tsara dia manova Gmail daholo ianareo izay tsy manana Gmail izany. Za tsy izany akory tsy midika hoe tsy mety raha adresy hafa fa Gmail izany tiako kokoa mba hanafaingana azy. Dia alefaso aty ilay izy dia atambatro amin'ny mailaka izay alefako amin'ireo izay efa fandefasako izany. Fa aoka anefa ho vonona fa raha ohatra ka mangataka na handefa ny adresy azafady mangataka ahy ianareo handefa azy mivantana any aminareo amin'ny fampiasan'ny adresy emailaka anareo dia miomana ianareo izany fa ho hitan'ny olona rehetra ny adresy emailaka anareo. Ka raha tsy tia an'izay ianareo dia safidinareo moa izany dia aza alefa aty izany ilay adresy emailaka. Za moa izany tsy afaka hampiditra adresy tsirairay ao amin'ilay hoe adresy miafina fa dia atambatro anankiray daholo ihany dia amin'ny Gmail moa ny ampiasaiko dia ho hitan'ny rehetra ny adresinareo. Ka raha tsy tianareo hitan'ny rehetra ny adresinareo dia aza alefa aty amiko ilay izy satria izany raha vao alefa aty dia ho ampiasaiko amin'ilay fampiasako. Za tsy afaka hanokana fotoana ho an'olona tsirairay, tsy hoe raha tsy fanahy akory fa azavaiko tsara ilay izy dia misafidy ianareo amin'izay fotoana izay. Tahak'izay angamba no atao filazan-draharaha fa dia mankasitraka antsika rehetra. Ny androany isika hoe tsy resaka momba an'ilay dingana fa avy hatrany dia hitatitra vatsim-pianarana misy aho izany izay no resahako amintsika izany amin'ny fandarana androany talata. Ny resaka voalohany izany dia vatsim-pianarana manokana ho an'ny vehivavy. Vatsim-pianarana manokana ho an'ny vehivavy ho antsika vehivavy ranabavy izay mianatra amin'ilay hoe STEM, STEM. Ny STEM moa dia siansa, teknôlôjia, enjeniera ary kajy. Ny resaka siansa rehetrarehetra rehefa amin'ny siansa ny sehatra misy anao na teknôlôjia na enjeniera na kajy dia ity vatsim-pianarana ity izany dia natokana ho anao ka ny Microsoft no manome azy. Microsoft no manome azy Microsoft ny mpanao solosaina izany no manome azy. Dia natokana ho an'ireo rehetra izay mianatra momba ny solosaina sy ao amin'ity hoe STEM amin'ny resaka siansa, teknôlôjia, enjeniera ary kajy izy ity. Dia natao izany izy ireo mba hamporisihana, natao ity vatsim-pianarana ity hamporisihana ny vehivavy amin'ny fianarana manokana any amin'ny sehatra ny siansa, ny teknôlôjia, ny kajy, matematika ary koa ny lafiny enjeniera na koa ny lafiny solosaina. Vehivavy rehetra hamporisihana indrindra fa isika avy any amin'ny tany avy any amin'ny kontinanta afrikana dia hamporisihana mihitsy hanao an'ity fangatahana ity. Izao izany no fepetra ilaina amin'izany nefa dia mila ianao izany mpianatra any aty États-Unis na any Canada na any Meksika. Mpianatra aty États-Unis na any Canada na any Meksika. Dia ianareo izany teteny mety hiteny kosay ary aty Madagasikara koa inona no resahanao an'izany aminay. Dia izao ny antony resahako azy aminareo
manitatra ny ambainday ny fomba ivelarantsika zany. Zany hoe azonao atao zany ny manao fangatahana hianatra aty Etazonia na any Kanada na any Meksika amin'ireo lesehatra nolazaiko ireo. Rehefa voaray hianatra ao ianao, tsy hoe efa lasa ny Kanada fa mila voaray mianatra amin'ilay anjerimanontolo, nahazo ny taratasy fanekena fa voaray izany. Rehefa voaray mianatra ao ianao dia afaka mangataka an'ity vatsim-pianarana ity. Zay le fandehany, afaka mangataka an'ilay vatsim-pianarana rehefa mianatra ao amin'ilay anjerimanontolo any Etazonia, aty Etazonia na Kanada na Meksika rehefa mpianatra ao. Ny atao hoe mpianatra zany dia hoe tsy voatery efa mianatra ao fa mahazo taratasy milaza fa voaray mianatra ao ianao farafaharatsiny. Raha azontsika tsara le izy. Ny atao hoe mpianatra zany dia na ianao zany mianatra ao amin'ny sekoly efa mianatra mihitsy, na ianao vao andeha hianatra any, zany hoe vao andeha hianatra satria efa voaray ianao ary misy taratasy mazava zany milaza fa efa mpianatra ao zany ianao. Averiko zany ho anareo rehetrarehetra zay mpianatra vehivavy ka haka lisansa zay mipetraka faharoa, haka lisansa. Zay haka lisansa zany dia afaka ny mangataka an'ity vatsim-pianarana ity dia ny fandehan'ilay izy zany dia mangataka any amin'ilay fikambanany Microsoft zany ianao fikambanana Microsoft, ny orinasa moa zany fa tsy fikambanana, fondation moa zany, fikambanana na fondation Microsoft zany ianao. Dia ataonao zany ilay fangatahana fa ianao zany mila voaray mianatra, mila manana lisansa, mila azafady haka lisansa ianao zany, haka lisansa. Dia ny toerana tsy maintsy ianaranao zany dia na ianao zany mianatra any Kanada na ianao mianatra aty Etazonia na ianao mianatra any Meksika. Dia eto zany ny naotinao zany zava-dehibe koa dia ny naoty zany dia tokony eo amin'ny 14/20, 14 efatra ambin'ny folo amby roapolo ny naotinao amin'ilay ianao mangataka io. Dia mbola misy vatsim-pianarana hafa ihany koa omeny omeny avokoa entohany ny fianaranao ray manontolo mandritra ny fahavitan'ny fianaranao zany efa taonao moa zany raha tia mirafitra aty Etazonia. Ny any Kanada moa misy 3 taona dia misy efa taona arakaraka ny toerana zay ianaranao zany. Dia ny izy ity ihany koa dia misy ny ampahany voalohany zany lazaiko teo hoe ny ampahany voalohany zany lazaiko teo ho an'ny olona zay vao haka lisansa, fa misy ihany koa natokana ho an'ireo zay haka maîtrise sy haka doctorat. Haka maîtrise sy haka doctorat misy ihany koa zany zay. Dia misokatra ho an'ny vehivavy rehetrarehetra io dia ny toerana andehanana ny olana kely amin'izy ity zany mbola tsy mivoaka zany ny antsipiriany rehetra amin'ny fisoratana anarana, fa efa misy ny filazana ary efa tokony mivoaka tamin'ny volana oktobra izy io no efa nisokatra, kanefa moa zany mbola tsy misokatra le izy zany zao. Fa misy ihany koa zany conférence na famelam-pianarana amin'ny sehatra io zay ahazoana vatsim-pianarana ihany koa no mangataka azy. Dia entohany zany ny saran-dalana sy ny hôtely ary ny sakafo, entohany mba ahafahanao manatrika an'izany conférence zany. Roa zany ray mianatra mihitsy dia anankiray le hoe hanatrika ilay conférence. Ka tokony efa tamin'ny volana oktobra izy io no nisokatra fa mbola tsy misokatra le Rohy manazava anazy, fa mba raisinareo naoty ity zany raisinao ity adresy ity dia manorata mivantana ny aminareo hoe zay mba te halala manokana momba an'ity vatsim-pianarana natokana ho an'ny vehivavy ao amin'ny STEM ity. Ity zany le adresy mailaka dia arobase zany arobase microsoft.com teboka.com. Averiko indray mandeha SCHOLARS arobase iny zany le amin'ny 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 amin'ny
amin'ny izy raha teny gasy. Microsoft MICROSOFT teboka COM. Microsoft MICROSOFT teboka COM. Zao mbola misy le roy izy ity zany le apetatsika ao amin'ny tarem-boky ao io moa le lazaiko hoe hiezaka amin'ity herinandro ity aza tsiny fa tena ho atao izy ity aza mianareo tsiny be fa fanampitsika zany aminazy ity misy manko mandeha manoratra ity dia mahasika be mihitsy dia aiza foana le roy anareo manao an'le programa nefa tsy maharaka kosa dia mbe amin'le izy hoe tsy ohatra izany ny fomba fisainantsika fa isika dia miara-miasa na dia tery aza ny tena na dia takana dia tsy mety mifanebaka ohatran'izany fa olona mandroso isika tsy manao zavatra ohatran'izany fanampy mifanoana fonoteny fotsiny izany fa ho apetratsika eo le roy dia hitanareo Microsoft Scholarship no anaran'le izy Microsoft Scholarship zany ho antsika ranabavy rehetrarehetra andriambavin-danitra irariana mba ho tafita soamatsara ianareo zandry metsozoky ihany koa dia mba irariana omby tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana ihany koa ane fampandrosoana ny lahy sy ny vavy zay no ampandroso antsika mianakavy za moa zany eto moa zany aloha dia voafetra amin'ity resaka ity ny zavatra azoko resahana fa nombona kely rahalahy Fidèle tsy haiko anao raha mihaino any ambadika any fa za aloha dia resy lahatra amin'ny mira lenty vehivavy mibetsaka indrindra betsaka ny vehivavy noho ny lehilahy raha any amintsika amin'ny firenena rehetra raha mbola tsy ampandrosoana ihany na tsy mena fitaovana na ampiana ny vehivavy dia tsy andeha ho aiza isika tsy ho lasa aiza eo koa moa zany le hoe tahotra an'le vehivavy mandroso dia avela eo izy na eo koa moa zany misy koa moa zany noho ny lefa fahazarana dia misy vehivavy koa mieritreritra dia efa ety dia efa mety aminay fa efa misokatra zao ary izay ny antony anaovana azy ity fandaharana ity ampivelarana ny rehetrarehetra katona ny fonoteny momba an'iny sao dia misy malahelo na tafotoana inona indray fa mivadika any amin'izany indray ny resaka dokotera averiko zany vatsim-pianarana manokana ho an'ny vehivavy izay mianatra ny reharinafy ny solosaina sy ny STEM ny dikany siansa teknôlôjia dia ny resaka enjeniera ny matematika dia efa tokony hisokatra izy io dia inona moa ity le tranokala fa mbola tsy misokatra fa ny fangatahana amin'izy io dia amin'izao izy no raha ny mahazatra zany dia amin'ny volana janoary no manomboka amin'ny volana janoary no manomboka fa kosa zany le resahako eto efa tokony misy fanazavana momba azy io nanomboka tamin'ny volana oktobra tamin'ity taona ity fa mbola tsy mipetraka amin'ny fanazavana antsipirina fa efa nilazaiko anareo tao ihany le izy fa dia mandroata mivantanareo any amin'ny SCHOLARS@microsoft.com anjany ianareo ny manoratra dia jereo ihany koa le roy apetratsika ao amin'ny Facebook ahitanareo zany hoe roviana ahitanareo zany roviana manomboka zany amin'ny fisoratana anarana zay zany ny amin'iny na izay zany ny momba an'iny ny manaraka indray dia vatsim-pianarana ihany koa fa ity anankiray ity dia vatsim-pianarana anaovana fianaran'asa na io zany stage dia ny resaka eto zany dia anao na hianatra asa zany isika any Angletera zany no ianarantsika asa ianaran'asa dia misy ilay fikambanana antsoina hoe Welcome Sanger Institute dia ho antsika rehetra izay ao amin'ny lafiny siansa indray tika mianatra manokana momba ny eto azany zao tsy haiko ny dikan'ity zao amin'ny teny gasy raha mba misy mahay zao tsika any dia mba meo anangy azafady satria siantifika be izy ity mino aho fa misy ihany ity fa zay manko zao tsy za rehefa tonga any Madagasikara hividy an'in'le ino ty anarany ity le raha koborina le nizaraina tamin'ny mpianatra teny amin'ny sekoly iny le nizaran'ny filoha Andry Rajoelina tamina EPP taiza moa izy iny Antananarivo tao le izy AP filoha Samakasi Tadida mba te hahazo an'iny satria za te hanampy ny fahalalako ny teny malagasy fa ino moa dikany gène na amin'ny teny gasy misy izay adinoko indray le izy zany
tianiko nijery azy mialana tsiny aminareo de ianareo zay mianatra momba ny gène zany na génomique moa izy amin'ny teny anglisy de hainareo zay mianatra an'izay ka farafahakeliny nareo zany raha nizandry indrindra ny taona 18 taona dia afaka mangataka an'ity vatsim-pianarana ity anao fianarana asa zany hoe hikaroka momba ny gène any Angletera ka zao io de tena natao mihitsy ho an'ny mpianatra zay mbola tsy nahazo lisansa na mpianatra maka lisansa. Mety gaga nareo hoe de ahoana koa zany ve de mpianatra mbola vao maka lisansa ve zany de efa afaka anao an'izany? Driko zany no mampandroso ny olona ko karakarainy mihitsy ny azy ny mpianany hatrany amin'ny taona voalohany amin'ny jerimanontolo de zay le io ataontsika io de miara-miasa aminareo zany aminazy ity de mba hatonga nareo ho hisy ho lasa amin'ny zavatra ohatran'izao de tena mahafaly anahy mihitsy le izy mahafaly an'ireo rehetra zay miara-miasa amiko. De ny daty fisoratana anarana farany amin'ny fametrahana anazy ity fisoratana anarana ity dia ny fahaeniny volana desambra fahaeniny volana desambra dia misy ny ireo le olona le manao ny fampahafantarana recommandation lettre de recommandation zany filaza azy farafahatarany dia fahavalo ambin'ny volana desambra no andraisany azy zany ka zao ny anaran'ilay fifaninanana zany azahoanao an'ilay vatsim-pianarana de hoe Sanger Institute Prize Competition 2020 dia tononoko zany le izy SANGER miataka kely institute ohatra manoratra institut fa misy e farany institut de misy e farany INSTI TUTE institute de miataka kely ndray hoe prize PRIZE institute prize PRIZE de aveo moa zany miataka kely de compétition dia ny taona roapolo sy roa arivo Sanger Institute Prize Competition 2020 io fotsiny ny tadiavinareo amin'ny Google de hitanareo ny fanazavana rehetra any Angletera nareo mandeha raha ohatra ka voaray za de mampirisika manaova fangatahana inona moa zany zavatra ilainy amin'le izy fa mila manome porofo alohanao fa avy amin'ny tanimanitra Madagasikara moa zany taona moa fa de farangidiny amin'le izy io zany no mba andraisany tsy hoe azafady tsy mety zany teniko zany io no andraisantsika anjara fampandrosoana an'io firenena io de ty zany ny antsika ny sehatra fandraisana anjara ty fampahafantarana antsika tanora ray aman-dreny eto misy ray ohatra mivoaka kely fa azafady misy ray aman-dreny teny tamiko ity sehatra nisy soranoatra tamiko ty sehatra ty ve ho an'ny tanora ihany sa mba misy ho an'ny ray aman-dreny ka le sehatra ho antsika rehetrarehetra ka tena ho antsika rehetra mihitsy arao vakio zarao aparitao ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsara mifampiresaka sokafona ho any ambahindainy velarina ny ambahindainy fianarana velarintsika zany de afaka mifanorevitra tena maro moa zany le raha matoa za matsozy nangataka ao namana efa ela be tsy mety mivaly de ny fanazavana amin'le izy raha ohatra zany anao teo namako amin'ilay compte-ny Facebook Joël Luc Raveloharimisy efa feno efa 10,000 ihany azo omena manko tsy ako izy tao zay tsy ako raha telo amby sivifolo sy sivinjato sy efatra arivo de ato za lazaindreo fa misy mpangataka efa tsy ako efa 2,000 de aiza tsy vitako tsy manana compte vaovao intsony fa zay nahatonga antsika nanokatra ny groupe de amin'io le groupe tsika io zany amin'le vondrona tsika io misy mpangataka efa 500 koa ngamba hitako zay zao tsy efa zay izy ihany zay fa mbola tsy vita reo olona tain'Andriamanitra tsika ho avy ho ataontsika 500 mihitsy izy hitako 500 izao androany mbola tsy voavaly tsy maintsy jerena fotoana anaovana an'io zao fa zao aloha mamoaka an'le fandarana zany tena mamaky fa ho valiana ka miaritra kely fotsiny nareo mandraso kely re azafady fa de ho atao zay azo ampianantsika aminazy ty ny verenako le izy ty zany hoe Sanger Institute Prize Competition 2020 zay zany iny roa zany zay le anankiray le Sanger Institute Prize io telo volana ianareo zany any Angletera misy lasa zany nareo fa mba lasa moa de mba lazao hoe lasa de mba anaovantsika tatitra eto
Ny zavatra takeny amin'iny tsotra be hoe olona avy amin'ny firenena mahantra de mianatra manao fikarohana na mianatra momba ny gène na aiza na aiza ny fianarana misy anao de mety mianatra ihany koa momba ny biôlôjia. Rehefa momba ny biôlôjia rehetrarehetra, bioinformatika rehetrarehetra, biôlôjia mety, bioinformatika rehefa misy gène fotsiny zavatra ianaranao de efa mety de mila asehonao koa fa liana amin'ny fianarana fikarohana momba ny gène ianao dia mahay mahavoafehy ny teny anglisy ianao dia valo ambin'ny folo taonanao rakely indrindra. Zay ny fepetra amin'ilay izy mety hitenyreo zahay ary tsy tena mahafehy de manakory eky. Za aloha raha ohatra ka mba ho afaka mahita ny bisy mba amin'ilay izy de ataovy foana aloha ny fangatanako teny zavatra mbola any amin'ny volana any amin'ny volana jona any le fianarana ty mikatroka anareo avy eo voaray ve nareo tsy to andeha hianatra teny anglisy andro manala tafavoaka ka tafavoaka. Ny manaraka indray zany de mbola Angletera ihany ty Angletera ihany ty ty indray zany de tena vatsim-pianarana feno, vatsim-pianarana feno ho antsika zay te hianatra any Angletera dia fifaninanana izy ty fifaninanana ary ny fepetra farany fametrahana ny ento-tantaratasy dia ny 17 volana avrila 17 volana avrila taona 2021 17 volana avrila taona 2021 aza dino aza mieritreritra tsika ary zao vao novambra mbola ela be zany ina moa zany 17 volana avrila zany fa be de be ny taratasy karakaraina rehefa ohatran'izao ka raha liana ianao hianatra any Angletera entoana tanteraka ny fianaranao iray manontolo ka hianatra ianao maîtrise na doctorat teo tsika andresaka ho an'ny olona zay haka lisansa de avy eo koa ny lisansa maîtrise doctorat de ty manokana ty maîtrise doctorat hianatra any Angletera ka avy aty Afrika ianao avy any amin'ny continent afrikana dia mety mahaliana ihany ty dinio ty indray moa zany tsy misy lahy na vavy fa olombelona lahy sy vavy samy mety daholo dia hianatra zany amin'ny université Loughborough University Loughborough UK any zany ianao no mianatra de izy faninanana zany izy io ny vatsim-pianarana tolo io vatsim-pianarana feno feno ny atao hoe feno de entoany aby zay fiainanao any Angletera omeny anao le vola de misy ny andoavana saram-pianarana, misy ny fantrano, misy ny sakafo. Ny feim-potoana farany fametrahana ny fangatana de 17 volana avrila fa ianao kosa dia mila olona maka maîtrise na doctorat. Ny fomba hitadiavanareo azy ho alefantsika amin'ny Facebook eo izay napetratsika fa tononoko any Loughborough Development Trust Africa Scholarship de Loughborough Development Trust Africa Scholarship dia ny fanoratana an'izay zany dia THE tokana dia veriko LOUGHBOROUGH dia miataka development 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 trust TRUST Africa AFRICA scholarship SCHOLARSHIP zay zany the Loughborough Development Trust Africa Scholarship zay indray zany io de aza dino fa 17 volana avrila taona 2021 zany daty feim-potoana farany fametrahanao an'io fangatahana io. Zay indray ny amin'iny zany mbola manaraka ihany mbola ny Angletera indray bebe ny Angletera androany mety teninareo ary ahoana moa izy ity zany de tsy mba misy teny farantsay ma izy ity ka io zany le resahantsika be de be manontany any hoe hianatra any Canada hianatra any aiza moa ty le anaran'ny frantsay any amin'le reny malala hono de io mo rehefa lazaiko asa izy io na reniniza zay aloha manana ny reniny fa tsy la Frantsa ny anay de zay te hianatra any Frantsa na any Belzika na any amin'ny firenena miteny farantsay io zany
misy ho resako anankiray avy eo fa vitsy ho any vatsim-pianarana amin'ireny fa misy tsy hoe natao akivy fa za dia mampirisika ny fianarana teny angalisy io moa mbola resantsika ny aoriana daholo izay rehetrarehetra efa ny fandarantsika ity tsy ho tapitra fa dia mbola resaka angletera ihany ity indray zany natao indray ity ho an'ireo izay mianatra momba ny literatiora ka manokana indray izy ity natao azafady dia natao indray zany ho an'ireo rehetra izay mianatra momba ny literatiora afrikana, mianatra momba ny fandikanteny fa kosa vehivavy mety tena inona ary nazo an'ilay rangahy ity fa vehivavy daholo indray ny nazy ny vatsim-pianarana resahany niany ka zay ary no tonga taty amiko zao ka za mantsy manana lisitra dia tsy nanana fotoana firy ihany manana tao dia izay voaraiko no tao dia izay aloha navokako niany satria sady ilay fotoana koa mandeha zany mba ho tratranareo le daty ity zany ny anaran'ity indray dia Margaret Busby New Daughters of Africa Award. The Margaret Busby New Daughters of Africa Award. The Margaret Busby New Daughters of Africa Award. Io zany dia vatsim-pianarana misokatra izy io hatramin'ny 20 volana febroary amin'ny taona ho avy ny fametrahana fangatahana. 20 volana febroary amin'ny taona ho avy ny fametrahana fangatahana. 20 volana febroary amin'ny taona ho avy ny fametrahana fangatahana. Dia mila manao maîtrise ianao zay vao mahazo mangataka azy ity maîtrise momba ny haisoratra, momba ny teny, ny haiteny, izay zavatra rehetra momba ny literatiora. Dia raha izay ny ianaranao ka maîtrise dia afaka mangataka an'io zany ianao na koa izay mianatra ny fandikanteny zany. Dia ity koa zany dia vatsim-pianarana feno. Raha koa ny manao maîtrise momba ny fianarana afrikana koa ianao dia voaray amin'izany ihany koa zany. Feno ity tena feno. Fa ianao zany mila mangataka ao amin'ilay HSBC ho anareo izay mandray naoty HSBC dia mitokana SOAS HSBC mitokana SOAS SOS HSBC mitokana SOAS scholarships ao zany ny ahitanao azy ka mila mangataka hianatra ao amin'ny ilay anjerimanontolo aloha ianao mila voaray ao dia rehefa voaray ao amin'izay ianao vao mangataka an'ity vatsim-pianarana ity vatsim-pianarana feno. Mila mangataka voaray hianatra ao ianao dia zay vao mangataka an'ity vatsim-pianarana feno ity. Zay The Margaret Busby New Daughters of Africa Award. Daty farany fametrahana fangatahana tompoko dia ny 20 volana febroary amin'io taona ho avy io. Ny manaraka indray dia vatsim-pianarana ho antsika izay te ho any Germany, izay te ho any Alemaina ary be dia be ny te hianatra any amin'ny raniboto any amin'ny fireneny raniboto. Be dia be nareo manoratra ny ety amiko ity dia ity ary ity izy ity mety gaga zao le tanora ina kory raniboto raha izay le rangahy ity ka zany ny fiatso andreniko zareo avy any Alemaina reniko. Dia ity indray zany natao ho anareo izay manao maîtrise sy doctorat fa maîtrise doctorat maîtrise moa zany ny tena ifantoana izy ity fa misy ihany koa zany doctorat. Dia ny anaran'izy ity vatsim-pianarana ity dia za aloha tsy mamaky an'itony teny allemand tony fa vakiko atao amin'ny fahaizako azy fotsiny die Heinrich angamba zany so Heinrich Ball Foundation Scholarship. The Heinrich Ball Foundation Award Scholarship. Dia tononiko zany THE dia mitokana HEINRICH dia mitokana Ball B dia O dia O misy liteboka roa eo amboniny dia L roa zany Ball. The Heinrich Ball Foundation fondation zany fa amin'ny teny anglisy FOUNDATION.
tadiavo da avy eo the English Ball Foundation Awards scholarship, de ny fanoratana an'izay ndray AWARDS de scholarships SCHOLARSHIPS de ataovy eo German GERMAN any Alemaina zany. Tadiavinareo soratinareo fotsiny io ary amin'ny Google de hitanareo natokana ho an'olona zay anao maîtrise io de zafady ny daty farany fametrahana fangatahana amin'io de ny voalohan'ny volana marsa, azafady, voalohan'ny volana marsa aza variana edy sao de hoe mbola amin'ny volana marsa aza variana, fa io zany de vola feno meny amin'io de mbola meny koa. Aza adino fa ny fianaran'ny Alemaina zany de maimaimpona be de be ny anjery manontolo ahitsiko azafady be de be ny anjery manontolo manome fianarana maimaimpona, de ty zany mianatra maimaimpona fa mbola meny vola zany ianao 500 € isam-bolana, 500 € isam-bolana. Ianareo zany le nangataka tamiko mbo aiza ry ngia ty resaka Alemaina ty de io izy io de ataovy ny fangatahana English Ball Stiftung, zay zany ny anaran'ilay anjery manontolo English Ball Stiftung, de any zany nareo mijery azy anjery manontolo moa zany eka fa avy amin'ilay fondation io English io zany no manome an'ilay amin'ny vatsim-pianarana. Averiko voalohan'ny volana marsa ndray na voalohan'ny volana septambra misy raha ohatra ka ampitsompinina ianao, fa ny eto moa zany antsika dia voalohan'ny volana marsa zany ianao zany no daty farany zany fametrahanao zany ny fangatahana. Tahak'izay zany ho anareo zay te hianatra any Alemaina zany. De ny zavatra azontsika atao zany jerenareo amin'ny Google io mandrapapetraka an'io mandrapahatonga an'io mandrapatonga an'io amin'ny Facebook, zafady kely, mandrapatonga an'io amin'ny Facebook de atao foana jereo le izy soraty io de hitanareo amin'ny Google any Antsipirena, fa efa mipetraka any koa aza ny taratasy fisoratana ny fangatahana amin'io, ny zatra angatahana ilainy amin'io de efa ao ny lisitra ny diplôma meny ianareo amin'ny Antsipirena ny any Alemaina moa mazava tsara koa ny anjareo fanavan-javatra, fa dia alefa asoany ny fangatahanareo omany marina fa amin'ny volana marsa fa aza variana fa manjary taraiky sao de taraiky ianareo de taraiky fa aza variana fa ataovy ny fangatahana voalohan'ny volana marsa. Zay zany ny hitantsika zany, misy ny any Angletera de misy an'ilay Microsoft iny na aiza ny ianaranareo de misy ny Microsoft iny moa zany lazaiko teo hoe efa misy fanazavana fa ny fomba fametrahana ny fangatahana mbola tsy napetrany de efa nomeko l'adresse email akanoratanareo fa jereo matetika io amin'ny volana janoary misokatra eo fisoratana anarana fa azo angonina dian'izao koa zany ny zavatra rehetra zay ilaina amin'izany. Eto indray zany tsika de hiova kely fa hiresaka ny fianarana any amin'ny la Frantsa, fianarana any amin'ny la Frantsa. Misy vatsim-pianarana zany zay azonareo angatahana raha ohatra ka te hianatra any Frantsa zany ianareo dia misy vatsim-pianarana azonareo angatahana de maverika an'le izy, misy vatsim-pianarana azonareo angatahana raha te hianatra any Frantsa ianareo de ty anankiray ity zany zao dia ao amin'ilay hoe École normale supérieure de Lyon, École normale supérieure de Lyon, École normale supérieure de Lyon. Zay zany no azonareo angatahana de azavaiko kely eo le izy azavaiko kely eo dia
ahafahanareo mijery hoe aiza zany inona no azonareo atao ity vatsim-pianarana ity indray dia ho an'ny rehetra izay hanao maîtrise sy hanao doctorat, ho an'ny rehetra izay hanao maîtrise sy hanao doctorat, izy ity ao amin'ny école normale supérieure de Lyon. École normale supérieure de Lyon dia misy vatsim-pianarana maro ka io zany ENS, école normale supérieure de Lyon, dia miara-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka maro dia manome vatsim-pianarana ho an'ireo rehetra izay mianatra momba ny siansa, momba ny zavakanto, momba ny olona sy ny sosialy, sciences, arts, human and social sciences. Vetikaka ianareo ary le rangahy efa hoe Frantsa ny mbola vakiny amin'ny teny anglisy izy ka izy io matsy le nisy ny lisitra tonga aty amiko anie zay manko be dia be no miara-miasa zany zay amin'izy ity zay ny ahafahako mahita vatsim-pianarana manoro vatsim-pianaranareo zay mitambajotra goavana be mihitsy amin'ny asa ataoko ato zany ilay anjery manontolo zany manana tambajotra dia avoakan'ilay anjery manontolo fanakalo zany zay rehetrarehetra dia amin'ny teny anglisy zany ilay tahirim-pahalalana na ilay inona moa zany ny filazantsika an'izany, le tahirim-pahalalana na hoe base de données, le rakim-pahalalana rakin-tahiry zay misy an'itony vatsim-pianarana itony dia izay zany izy io vakiako aminareo sy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy fa izy zany dia ho antsika izay te hanatra any Frantsa dia hanao amin'ny ENS zany Frantsa dia andraso nefa ho tadiaviko ny anarany amin'ny teny frantsay. Andraso tadiaviko anarany amin'ny teny frantsay niandry kely fotsiny nareo ENS de Lyon dia mety ilany any zany izy ity vatsim-pianarana ity zany dia natao ho an'ireo rehetra izay mianatra teny izay rehetra mianatra ary na ny ato aza mbola ataony teny anglisy koa le fanazavana ka andraso hoe vaditsika teny frantsay 20 minitra fotsiny dia aiza izy teo mbola le teny anglisy ihany no hitako tsy hitako ireo olona no nanaovany azy amin'ny teny frantsay fa omeko anareo foana le Rohy amin'ny teny anglisy dia ao anareo no mitady azy fa ENS de Lyon fa teny frantsay ny fampianarana zany fa rehefa mianatra momba ny siansa ianareo momba ny ara na ny zavakanto, momba ny siansa maha-olombelona sy ny siansa sosialy, sciences, arts, human and social sciences. Torohevitra ameko anareo amin'io dia miditra amin'io tranokala io nareo dia le tranokala ny anaran'le izy dia hoe Ampère scholarship of excellence, Ampère scholarship of excellence, Ampère scholarship of excellence, Ampère scholarship of excellence dia zay no anaran'izy io Ampère scholarship of excellence dia io izy ity zany izy amin'ny teny frantsay lazainy ato zany hoe l'ENS de Lyon et son partenaire Lyon propose aux étudiants internationaux des bourses pour intégrer un de ses masters en sciences exactes, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Masters en sciences exactes, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Zay zany. Dia nientohany zany fianaranao mandra-pahavitan'ny maîtrisenao dia omeny ianao izy vatsim-pianarana €10 isam-bolana mandritra ny herintaona. €10 isam-bolana mandritra ny herintaona dia misy ihany koa ho anareo izay manao matematika dia mbola misy manao kajy zany dia mbola misy bourse hafa fanampin'io ho anareo izay manao informatika mbola misy bourse hafa ihany koa fanampin'io dia toizany azy eo ambany ao misy ihany koa zao izy resaka ho an'ireo izay manao doctorat misy vatsim-pianarana koa izay manao doctorat. ENS de Lyon dia ny daty fametrahana fangatahana dia ny daty farany fametrahana fangatahana araka ny filazany eto dia 10 volana janoary no farafahatarany oran'ny Lyon. 10 volana janoary ny farafahatarany oran'ny Lyon dia isika rehetra izay hoe teny frantsay zany no manavanana antsika na mety amintsika dia mba hijereo izy ity ENS de Lyon et son partenaire Lyon propose aux étudiants internationaux des bourses pour intégrer un de ces masters en sciences exactes, lettres, sciences humaines et sciences sociales.
dia miomana zany any zany nareo manao fangatahana. Ny anaran'le bourse d'excellence ampère, bourse d'excellence ampère 2019-2020, bourse d'excellence ampère 2019-2020 zay dia miomana ary tsika amin'izay dia ataovy ny fangatahana fahafolo ny volana janoary daty farany. Eto misy an'le ramose le niresahako tamin'ny herinandro le avy any Ambato, misy rahalay nareo zay raha izany le niteny hoe nampianarin'ny mamanao ahako, adiniko le anazy moa zany miezaka tsy manao anaran'olona fa tsy le efa nazahoako lalana teo zany. Misy an'le zay le ramose hoe nampianarin'ny neny zay ioringa ataovy io. Dia misy koa an'le ramose manomboka amin'ny C ny anarany dia efa nanoratra tamiko betsaka izy dia jereo aiza moa izy teo hoe le ramose iny dia CR ramose CR le tsika avy any aza tsara maziny avy any Andilana Toby dia jereo na efa nanana lisansa jereo ihany koa sao dia tokony hoe mamerina maka lisansa fandroana raha ohatra ka izay no ahafahana mandeha anitarana amin'ny fahalalana. Dia misy ramose anankiray izay adiniko ny anarany, nanao fizika izy raha tsy diso ahako any ambanivohitra Ambatondrazaka any koa any Merimandroso angambany izy iny. Raha maheno anazy zao anao ramose adiniko le izy, adiniko ny fiandohan'ny anaranao fa hoe nianatra ako dia noho ny fahasairana dia voatery niverina nody aty ambanivohitra dia mamboly miompy dia nanetsika ny ambim-poko ny fandaharana nataonao dia tapa-kevitra indray aho hanohy fefa kely sisa jereo ty fa sao dia mahasoa amin'ny fahafolo ny volana aiza moa izy teo firy janoary izy teo azafady fa sao dia miteniteny foana eto amin'ny fahafolo ny volana janoary ny daty farany fametrahana fangatahana. Ireo zany ny vatsim-pianarana androany averiko filazan-draharaha moa zany nataontsika vaovao mahafaly izy moa vaovao mahafaly moa zany misoratra masina dia misy lera teo vaovao mahafaly zay koa tsy diso vaovao mahafaly vatsim-pianarana Microsoft ho an'ny vehivavy izay mianatra STEM na resaka momba ny siansa, teknôlôjia, matematika, enjeniera na solosaina. Dia misy koa zany fananana fianarana asa ny Angletera, Sanger Institute Prize Competition ho an'ireo izay mianatra momba ny gène na biolojia na bioinformatika. Dia misy koa zany ny any Angletera ihany Loughborough Development Trust African Scholarship dia resaka maîtrise sy doctorat io izay te hianatra any Angletera 100 isan-jato ny vatsim-pianarana omeny. Dia misy koa ilay Margaret Busby New Daughters of Africa Award ho an-dranabavy rehetrarehetra izay mianatra momba ny lettre, momba ny soratra, ny asa soratra, ny literatiora manokana ho anareo ka miompana amin'ny fianarana ny afrikanina ianareo izay rehetra momba ny mianatra momba malagasy zany, literatiora afrikanina tsinona zany, momba fiteny malagasy ka manao maîtrise dia mba jereo ihany ty Margaret Busby New Daughters of Africa ity sao dia mba tsy mety zany sao dia mba lasa zany angatao mba ho lasa dia any Londres zany ianareo no mianatra, any Londres ianareo mianatra. Dia misy koa zany ao antsika zay efa havanana amin'ny teny Alemaina dia jereo fa misy an'ity le hoe Heinrich Ball Foundation Awards avy ao amin'ilay hoe Heinrich Ball Stiftung zany Stiftung angambany mialatsiny ako za tsy mahay alemana tsy nianatra an'io fa azafady dia ho anareo izay manao maîtrise dia ny daty farany fametrahana fangatahana amin'io reo olona sao dia variana voalohan'ny volana Mars. Dia ny farany ao antsika ho any amin'ireny malala dia ao amin'ilay hoe École Normale Supérieure de Lyon dia ny fianarana momba ny vakiko amin'ny teny farantsay teny gasy kosa aloha foana dia teny frantsay natao voalohany eto ratsinako za olona gasy ray gasy reniko siansa fototra amin'ny siansa dia ny siansa momba ny olombelona, ny momba ny sosialy, ny fiarahamonina dia momba ny hay teny aman-tsoratra. Dia ny fomba fanazavana azy azy zany dia masters en sciences exactes, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Ny fepitaona faran'ireo olona anaovana fangatahana amin'io dia ny fahafolo ny volana janoary amin'ny taona ho avy ity zany tamin'ity taona ity ny raha miditra amin'io anjerimanontolo ny datin'io anjerimanontolo io anareo
dia ny resaka ao zany dia daty tamin'ity taona ity satria hoe 2019 fa miverimberina isan-taona io dia jerenareo tadiavinareo zany daty amin'ny taona ho avy. Raha mbola tsy apetrareo izy dia mandroata amin'ny vantana ny aminareo dia lazanareo mivantana hoe zay nahita an'ity dia mangataka zay ny daty vaovao fanaovana fangatahana tele France ty daty vaovao fanaovana fangatahana any Lyon. Meko anareo ny adresy email ny ampere AMPERE teboka scholarship AMPERE teboka scholarship SCHOLA RSHIP SCHOLA RSHIP dia amin'ny na hoe arobase ENS dia tsy mpanozana Lyon LYON teboka FR ampere teboka scholarship arobase amin'ny ENS tsy mpanozana Lyon LYON teboka FR. Any ianareo zany manontany ny daty ny daty fa misy isan-taona io fa ny voalaza amin'ny internet amin'ny Google amin'izao aloha dia ny daty tamin'ity taona 2024 ity fa misy isan-taona io. Raha ohatra indray moa zany ka miova indray programany tsy nisy dia anontaniao azy hoe roviana indray zany misokatra ny manaraka, roviana indray hoe misokatra ny manaraka satria ny anjarantsika eto moa zany dia mampahafantatra ny zavatra misy rehetra araka ny base de données tonga eo am-pelantanako zany. Fa ny anjery manontolo ihany no manome ny vatsim-pianarana fa ny tenako tsy manome ary tsy mizara fa mampahafantatra ny zava-misy zany no atao eto. Mafisiko tsara zany ty Lyon ty ny daty hitanareo raha mitady eo amin'ny Google ianareo dia ny daty tamin'ity taona ity fa isika io miresaka ny taona ho avy. Raha dia anontaniao azy roviana ny fisoratana anarana misokatra fa isan-taona iny omeny raha sanatria ny vava indray izy miteny mbola feno mpianatra amin'ity fa tsy manome zay dia anontaniao azy roviana zany misokatra ny taona manaraka satria zareo manome azy dia zareo ny tompo teny farany amin'izay fa tsy ny tenako sao dia nareo miteny hoe ary le rangahy ty zany ohatra mampiesona anay fa ny vaovao ampitainy aty amiko ihany no zaraiko amintsika ahafahantsika tsirairay avy zany manao ny fangatahana sy miomana. Zay ary zany fandaharantsika androany zay ary zany fandaharantsika androany fa dia mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy adiny iray latsaka 10 minitra ny androany miala tsindra lavabe fa dia zay aloha zany no masaka azona tolotra dia mankasitraka anareo rehetrarehetra izay ato amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara samy tain'Andriamanitra daholo isika mianakavy dia amin'ny manaraka indray misaotra tompoko.